Mbola hijanona ao anatin'izay olana ny fananantany izay ihany sika tao aoriana ny fitarainana nataon'ireo vahoaka marobe mipetraka ao anatin'ny fokontany Antsahalala Ambatobe dia nanao fidinana ifotony. Teny anivon'izany toerana izany ny vomera mpanadiady ny olan'ny fananantany eo anivon'ny anteny mera-pireneny. Tato-baovao Ndravakarandramanalina eo amin'ny sary Mamra Samuely. Tokantrano miisa 520 ahitana 900 ny nanajary sy nanamety milaly ity tanim-panjakana eto Antsahalala Ambatobe ity nanomboka tamin'ny taona 2017. Alabe ny teto tany am-piandohana ary saika anaovan'ny olona asa ratsy hatrany. Ny fokontany sy ny tompona andraikitry ny boriboritany fa 10 mihitsy araka izany no napirisika amponina mba hanajary ny toerana ary nanao avy hatrany ny dingana rehetra angatahany ity tanim-panjakana ity ireo mponina. Hatramin'ny taona 2017 nahatongavan'ny orinasa sy ny toerana nefa dia nilaza ho tompon'ity tany ity izany orinasa sinoa izany ary nanambara fa manana titra. Ve mba tena ao anatiny ny fisainan'ny fanjakana marina tokoa ve hoe vahoaka madinika anisany eo ambany fiahin'ny fanjakana dia teny moa zay zany dia niasa manginy teny any hoe andeo aloha tsika ana dia fara moa zay nanaozony tery amin'ny domaine hoe mba asio trano aralohana dia mba trano kely mba hazahoanareo ny tany tamin'izany fotoana zany tamin'ny 99 dia zay no natonga anay samy mba nanao trano arak'izay mba vitanay teo. Ny sasany ary mbola trano azo, ny sasany mbola rotsipeta noho ny fa efa mividy zay tsy mitovy moa eo am-pelantanan'ny ny fokon'olona eto an-tanin'ity toeran'ity. Dia zay tompony mba fanirianay etaetanay raha mba azo atao re ray aman-dreniny vahoaka malagasy nareo mpitondra fanjakana mba miangavy zay mangataka indrindra ny famindram-ponareo mba omeo anay rety tany ity. Tao anatin'ny volana maromaro zao dia mandroaka azy ireo hiala amin'ny tany, nisy no mitonona ho tompon'ny tany. Antony hanosika azy ireo hanao fitarainana teny amin'ny sonimbavam-bahoaka ny Avarodina izay voafidy raha teo filohan'ny vomera-panadiady misahana ny olana fananantany eo anivony teny mera-pirenena. Ny volana Oktobra 13 nefa dia efa nivoaka ny didim-pitsarana izay mandrara ny fandroany ireto vahoaka ireto amin'ny tany. Tenako no anisany nitaky ny fanaovana fanadihadiana amin'ny olana amin'ny fananantany eto Madagasikara ka ho atomboka izy io ka ngany eto amin'ny boriboritany fadimy dia maro tsika zany zao tonga eto tonga ny fitarainan'ny olona reo misy ty zany mariana fa efa nisy didim-pitsarana izy ty hoe tsy azo atao zany le expulsion le tanàna ireo. Zao nga mahitatsika zao nga maraha maketo anareo miavaka tsara nyan'le orinasa io hitatsika reo ambonireo nyle orinasa le Sogeco fa miavaka tsara ireny tanànan'ilay vahoaka ka zay moa zany mbola tsy maintsy ampiatso ny tompona andraikitra an'io amin'ny fanadihadiana ho ataonay fa ny zavatra petraka fotsiny zany dia tsy iverenany aveko ihany tsy iverenany ohatrany teny akadim-bahoaka hoe ilefitra ihany ny fitondram-panjakana ampiato mandra-pahazavany resaka tsy iverenany ohatrany teny nansana tsy iverenany ohatrany tany dekosy tamatafy sy ny sisa tenako filohan'ny vomera mpanadiadiny olana amin'ny fananantany eto Madagasikara zay manomboka amin'ny fanadihadiana izahay dia mitaky mba ampiatona aloha ny fanjerana trano sy ny fanalana ny olona amin'ny toerany mandra-pahazavany resaka. Anoratra taratasy amin'ny praiminisitra ity filohan'ny vomera-panadiady ity mahakasika ny fitarainana reto vahoaka ireto nambafisiny teto fandraikitra ny sonimbavam-bahoaka ny miaina etaetan'ny vahoaka ary mampity izany amin'ny mpitondram-panatanteraka. Mifanandrify amin'izany dia hiasa ihany koa ny vomera-panadiady mahakasika ity raharaha ity.